Ankoatra ny fiarahana amin'ny foibe nasionaly amin'ny fankalazana kosa ny fahasivifolo taona ny tily eto Madagasikara dia mandray anjara mavitrika ihany koa ireo faritany miisa 13 manerana ny Madagasikara. Isany amin'izany ary ny tily eo anivon'ny faritany Antananarivo avaratra. Ny totaly 104 ireo mpikambana eo anivon'ny tily eto amin'ny faritany Antananarivo avaratra izay hiara-entana amin'ny hetsika samihafa ho tanterahana amin'ny fankalazana ny fahasivifolo taona ny tily eto Madagasikara. Ny faritany Antananarivo avaratra dia ireo fiangonana FJKM, FLM, Anglikana ary MTEM tafiditra ao anatin'ny faritra Analamahitsy ka hatrany amin'ny fifarana lalam-pirenena fahatelo izany hoe any Antsorobe. Tafiditra ao anatin'ny lohahevitra fankalazana ny hoe mifikira amin'ny tsara. Eo ihany koa ny teny filamatra hoe fihavanana avan'ny olona rehetra ary mpianatra daholo ny tily. Ao ny famparesana anjara mavitrika ny mpikambana tsy tsirairay avy izay rotsaka tsetra. Izany hoe mifity toerana anankiray izay ohatra hoe misy EPP any tsisiny any tsisy mpijery tsisy mpikarakara na io fanjakana na io ny tsy miankana dia izay rotsaka hikarakara ny EPP io zany amin'ny fanadiovana, amin'ny fanamboarana amin'ny zavatra maro samihafa ahafana manampy. Izay zany ohatra hoe famparesana anjara miainga avy amin'ny ekizy moa zany ny fanabeazana ary ny ekizy no mandray anjara samy mitondra izay anjara eo. Dia ny faharoa zany izay anatin'izay koa zany dia fanantonana ireo malala-tanana izay misy beazana tao amin'ny teritry Madagasikara mba handray anjara amin'ny fanampiana ireo mpiara-belona ireo ary. Dia misy pekadevina fa tsy ara-video zay koa fa izay zany no tena zava-dehibe. Dia misy zany ny asa izay tanterahana ngeza indrindra zany zao zay koa le fanamboarana EPP ao koa zany ny mifidy ankizy 70 ankizy 70 satria 70 taona 70 ankizy izay tsy tily io fa anaovanay didipoitra fort be amin'ny fotoana izay mety azy. Dia eo koa zany ny fikarakarana tsangam-bato moa zany izay tanterahana fofikry lafika atikely anangana tsangam-bato io zay tsy misy vola mivoaka mihitsy io na fitadiavam-bola andao hitady vola andao anao sakafo fa dia tena ny tsirairay avy mihitsy manana izay zavatra nomen'Andriamanitra azy dia tondrona anjara borika fahavitana io tsangam-bato io. Ary ny farany zany tsy hoe farany zany fa anisany manomboka eo amin'ny Masay eo ka hatrany Antsorobe eo amin'ny 70 kilometatra eo dia vitainay ao anatin'ny 7 minitra ny tapatra io. Manomboka Masay zany tonga amin'ny Antsorobe 7 minitra. Ahoana moa nitetika dia amin'izany dia misy fomba zay anaovanay an'izay ho ampilarina manomboka Masay fa tonga ny Antsorobe zany le kitsiraiavy dia mety mitana